Tena mahavaky loha mihitsy ty fifindra-monina aty États-Unis aty voalohany aloha zany ho antsika mpanaraka amin'ny pejy isika izay mpandefa hafatra miafina amiko manontany mombamomba ny fifindra-monina aty États-Unis de raha ohatra ka mbola tsy voavaly ny hafatra anao de mandrasa kely satria niala sasatra kely mihitsy ny tena no mirotorotom-piainana de miverina eto amin'izao fotoana izao mizara ny mahasoa antsika tsirairay avy. Be da be amin'izao fotoana izao ny fiovana ny vaovao mivoaka makasikasika ny fifindra-monina aty États-Unis aty misafotofoto mihitsy izy amin'izao fotoana izao tsy hita zay andraisana anazy de za koa efa nanomana zavatra be da be saika no resahako androany fa indrindrindrindra moa zany ho antsika izay manam-paniriana ny anatra aty fa najanoko kely aloha zay satria misy vaovao mafana be vao tsy ela akory no nivoahany izay mety tena mila fantatritsika izay maniry ny ho aty États-Unis aty amin'ny alalana visa zany tsy de tsara ampafantarina antsika le vaovao. Tsinona zany fa vao tsy ela akory ny fanjakana Amerikanina de namoaka fanambarana fa nahatony zareo ny fikarakarana visa ho an'ny firenena rehetra maneraka ny ambasady rehetra ivelan'ny États-Unis. Zany hoe amin'izao fotoana izao zany de tsy misy ambasady manome visa, tsy misy ambasady manome datina visa. Zany hoe nataon'zareo pause zany le izy. Inona ny anton'izay? Be da be ny argument sy ny fanehoan-kevitra milazalaza ny antony eraky ny tambazotra sosialy sy ny sisa haino manjery fa fomba fijeriko anazy no resantsika androany satria nisy zavatra nitranga talohan'ny io fanapahan-kevitra io zavatra nitranga maro zany. Raha tsy ahivitsika kely teto amin'ny pejy teto nizara hoe misy firenena 570 natsahatra ny fanjakana Amerikanina ny fanomezana visa ho an'ireo olona avy amin'ireo firenen'ireo satria ny olona avy amin'ireo firenen'ireo no sokajin'ny fanjakana Amerikanina amin'izao fotoana izao zany hoe mety ho vesatra ho an'ny fiarahamonina Amerikanina raha ohatra ka mitombo mankaty ry zareo. De tamin'izay fotoana izay koa ny fanjakana Amerikanina nanomboka namolavola sy nanavao ny lalàna mifehy le antsoina hoe public charge zany satria io lalàna io no miteny hoe reto karazan'olona ireto de mety tsy mahazo visa satria mety ho vesatry ny fiarahamonina sy ny fanjakana Amerikanina. De nandeha teny ny volana, ny andro, ny herinandro de herinandro lasa zay de nisy karazana sy vondrona mpitsara maro taty États-Unis namoaka didy nandidy ny fanjakana Amerikanina hoe tsy ara-dalàna ny fanapahan-kevitra zareo tamin'izany fotoana zany tsy nanomezana an'ireo olo ireo visa. De faly be daholo ny mpisehatra eo amin'ny fifindra-monina aty États-Unis aty fa hoe azo visa amin'izay ny client zareo sy ny sisa de ny tena koa moa anisan'ny faly satria efa manomboka mandeha zany visa arak'le didiny voaka zany. Kanefa tsy niandry rakory ny fanjakana Amerikanina namoaka fanambarana vaovao de le niteneniko antsika teo hoe nahatony zareo ny fikarakarana visa ho an'ny fireneny rehetra zany manerana an'izao tontolo zao. Naiza zany ambasady de tsy manome visa sy tsy manome daty anaovana visa. Inona ary no antony na motifa na raison nentin' zareo zany, ny argument zareo zany. Ny argument zareo de hoe vo vitan zareo zao ilay lalàna mifehy an'le public charge zany miteny hoe reto karazan'olona ireto mety ho vesatra ho an'ny fiarahamonina Amerikanina. De rehefa navoakan zareo zay de niteny zareo hoe mila implémentation be izy io de mila miforme visa officer maro zareo sy mila miforme ny consulara rehetra manerana an'izao tontolo zao. Zay zany no argument an'zareo. Be da be ozy ny fomba
azo ijerena an'le izy hoe mety zao ny antony de raha ohatra koa tsika ka manana hevitra ny hoe zao mety ho antony de aza misalasala mandefa an'izany eo amin'ny commentaire eo fa ny afatra androany de ity. Raha ohatra tsika ka manam-pikasana ny ho aty États-Unis aty de aza ariana mihitsy aloha zay fikasana makaty États-Unis aty zay fa ao anatin'ny 2 taona eo de ataovy an-tsaina fa hisarotra ny fandehanana aty États-Unis aty. Misy dikany amin'ny teny an'izay 2 taona zay ho an'ireo mpanaraka ny diplomasia amerikana de mahay tsara an'izay mot-cléako zay hoe 2 taona manomboka eto. Ny mila atao an-tsaina de hoe mila manana plan B, C, D sy ny sisa tsika akoatran'le hoe makaty États-Unis zany. Afaka mbola atao foana ny makaty États-Unis aty fa mila miomana tsara sy mila mandray an'izay risque zay mila mitady programa tsy de misy risque ny refuser an'le visa. De zay ny androany fa de amin'ny manaraka indray ary. Mazoto.